Namaly ny antso ny filoam-pirenena teny Avilo ireo herivelona maro tamin'ity androany ity miaraba tompoko lasy sy tompoko vavy hitondra n'izay vaovao izay isika rehefa avy eo sy belarandria mazava miarabanao. Miarabanao Abraham Razafy. Ireo rahatem-baovao ary araka ny nambara teo dia hipoka ny seremonia bulletin teny amin'ny lapan'ny Avilo tonga maro ireo herivelona teto amin'ny firenena sy filoam-pirenena amin'ny sehatra samihafa. Namaly ny antso ny filoran-tsoela atao anatin'ny dika sy fanakalozana ikaroana vahaolana manoloana ny marary ny vahoaka. Nitoy androany ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo-panampy nitoy hatrany koa ny tolo izy ireo raha toka mbola ataon'ny fitondram-panjakana mban-javatra hatrany ny sehatry ny fahasalamana. Tetsakilan'izay dia hita tena toerana ireo mpanakanto sy ireo influenceur malagasy mitaky hatrany ny anokafana ny kanja ny 13 Mey na ny eny Ambojatovo. Eo amin'ny tapany faharoa amin'ny lohateny mienjandroa ny tady eo amin'ireo mpanabe sy mpampianatra ety ankilany ary ny proviseur ety andany eo amin'ny lycée LMA mitoy ny fampianarana ary miantso ireo ray aman-dreny andefanazana ny an-tsekoly ny proviseur na dia eo aza ny fanambarana nataon'ny mpampianatra sy ny mpanabe amin'ny fampitsarana mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fampianarana eo anivon'ny lycée ety ankilany nefa andenana mafy ny fampitsarana ny fampianarana ireo mpampianatra sy mpanabe eo anivon'ny lycée moderne Ampeflo. Ary farany dia manome rariny amin'ny fitakian'ny Gen Z manoloana ny olana amin'ny famatsiana jiro sy rano eto Madagasikara. Ny filohan'ny CENI raha ny fanambarany omaly izy ho fototra ilaina izany ary anisan'ireo misedra fahatapahana na ny CENI na ny fiarahamonina misy ny filohan'ny CENI amin'ny maha olom-pirenena azy araka ny nambarany. Irosotsika avy hatrany ary ny anjinjin'ny vaovao androany alina feno hipoka ny seremonia building atao amin'ny lapan'ny Avilo tonga maro ireo herivelona eto amin'ny firenena sy olom-pirenena amin'ny sehatra samihafa namaly ny antso ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina natao anatin'ny dinika sy fanakalozana ikaroana vahaolana manoloana ny marary ny vahoaka amin'izao. Naporosihan'ny filoha hiteny izy rehetra marary azy ireo fomba mivantana ireo rehetra nandray anjara mba ho fanajana ny mangarara sy ny demokrasia tsy mila olona misolelaka amiko fa teny izay marary sy anareo hoy ny filoha rehefa mivantana tamin'ny fahitalavim-panjakana sy ny tambazotra ny dinika teny Avilo 2/5 nondiniana nandritra ny fihaonana ka voalohany tamin'izany sy ny mikasika ny olona ny jiro sy ny rano. Tonga marobe namaly ny fanasan'ny ny filoha Andry Rajoelina anatanteraka dinika sy fifanankalozan-kevitra enona ny etaeta sy ijerena vahaolana manoloana ireo marary ny vahoaka ireo olom-pirenena sy ireo herivelona rehetra ary mpisedra samihafa eto amin'ny firenena androany teny Avilo. Voalohany no nisy filoham-pirenena nanokatra ny varavaran'ny lapam-panjakana ho an'ny sehatra maro lafy tahaka izao nahazo tsikera mavaivay tamin'ireo mpanohitra azy ny filoha Andry Rajoelina raha nanao ny antso amin'ny fanatanterahana ity dinika androany ity sy nanakana ireo nisafidy ny aina sy ny resaka ary ny adihevitra tamin'ny filoha hitadiavana vahaolana manoloana ny krizy politika sy ny sosialy amin'izao nefa izany niteraka fitohana ny fifamoivoizana goavambe mihitsy aza ny manodidina sy ny fidirana ny lapam-panjakana i Avilo noho ny amaroan'ireo olona tonga teny an-toerana. Natao tao amin'ny seremonia building ny fihaonana ka feno tanteraka ny efitrano tazana teny ireo tanora voalohany ny fikambana ny tanora samihafa ireo avy amin'ny seha-mpampianarana ireo avy amin'ny anjerimanontolo miankina sy tsy miankina ireo fiarahamonim-pirenena ny mpandraharaha vahiny sy malagasy ireo mpitondra fivavahana ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ireo mpanao gazety avy eto Madagasikara sy avy any ivelany. Anisan'ny tena maro teny an-toerana ireo tanora sy ireo mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo eto Madagasikara. Anisan'ny tazana ihany koa ireo sindika ny mpandraharahan'ny fonja. Ny zavatra kely antsika amin'izao concentration izay atao ety amin'ny
lapany avoa izao dia ny filaminana lehibe indrindra aloha voalohany indrindra mikasa fanjakana sy ny olo-pirenena malagasy ka ny zavatra tiako tsindriana androany eto amin'ity toerany ity raha iresakitsika dia ny famerenana amin'lonia ny mikasika ny installation ny retraite satria izay zavatra izay nampikorotana an'izareo faharoa manarakaraka an'izay ka raha mampiasa fanjakana iraritsika ny fanorotana azy ny fanotelona ny intégration ny piasa rehetra manerina Madagasikara izay mbola tsy mandeha dia iraritsika ny anamboarana an'izany atsaka ny sendavany zavatra anankiray tiako tsindriana anenivony fandarana ny fonjakoa dia iraritsika ny mikasika ny indemnité sy ny catégorie izay efa mipetraka any amin'ny fonction publique mba izika atsaka ny sendavany izay zavatra izay Nomeny filoha tombon-dany manokana araka izany ireo tanora tamin'ny fanokafana ny fandraisam-pitenenana satria niainga tamin'ny fitakiana ireo tanora eo anivon'ny GNZ ny fihetsiketsehana mikasika ny olan'ny rano sy ny jiro ary izao miafara amin'ny fanozongozona ny fanjakana izao mihitsy. Nataon'ny filoha Mangarahara hidinika androany ka namporisihany mihitsy ireo rehetra tonga nanatrika ny dinika androany sy sorona ilaza aminy ny marary ny vahoaka. Ny atongavanareo aty tsy fotsy hoe andeha solelaka amin'ny président fa ny atongavanareo aty dia ilaza ny zavatra marakanareo amin'izay zavatra hoe zay makany zay mamitaka non nareo zay tena le tena miteny mafy mihitsy madiko hoe zay tena manana ny sarai makamiso teneny zavatra tena manahiranareo teneny zavatra mamparakanareo tsy fanafisafotsy eto androany teneny zavatra manahiranareo eto am'foan'aliasy. Nahatra adiny telo ny fiona sy ny dinika androany ary nalefa tamin'ny fahitalavim-panjakana sy ny tambazotra serasera izany. Nisesy ireo fandraisam-pitenenana ary nisy ireo tena nasany resaka ireo tena marary ny tanora sy ny vahoaka mivantana tamin'ny Filohan-Rajoelina voalohany amin'izany ny olan'ny jiro sy ny rano eny amin'ny fampianarana ambony. Andipiny ratsy ny iainanay ao anaty cité campus universitaire président. Izany indrindra natonga izay ny tolo nanomboky teo satria tsy rary loatra zaza malagasy izay fa maninona mijaly tahaka izao. Izy lazaiko tsony fa zao sosikevitra tianay ambaraminao monsieur le président. Hanome hevitra amin'izay zany izay. Marina ny voalazanao fa ny vangoko mifantrana satria manino dia hitsaka loatra ny olona izay manao kolikoly ao anatin'ny kabinet ao. Soloy manomboka androany oleo any tanora département de conseiller présidentiel Nisy avy hatrany ny vahaolana naroso ny filoha ho an'ny olana amin'ny herinaratra sy ny rano eny amin'ny anjerimanontolo toy ny fametrahana takelaka mandeha amin'ny herin'ny masoandro amatsiana ireo fatry ny université toa ny vondovorona sy ny eny Ankatso sy ireo anjerimanontolo hafa eto Madagasikara. Ametrahana ny château d'eau sy ny fanaovana forage ihany koa amahana ny famatsiana ny olana eny amin'ireo anjerimanontolo. Nahazo tehaka mirefitrevitra tamin'ireo mpanatrika ny dinika androany koa ny nanokafa ny Filohan-Rajoelina ny tanora ho isan'ny mpanolotsainany manokana eo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika. Tanora iray tonga teny an-toerana nitondra teny avy amin'ny setry ny fahasalamana no nantsony ny filoha hiara-iasa aminy manomboka izao. Anome ny sosikevitra sy hitondra ny etaetan'ny tanora manokana izy ao anatin'ny lalana apetraky ny Filohan-Rajoelina hivoahana amin'ny krizy ankehitriny sy ananganana fomba fiasa vaovao eo anivon'ny fanjakana. Loha hevitra dimy no nodoniana nandritry ny fiaonana ka voalohany tamin'izany ny mikasika ny olana izy sy ny rano, mikasika ny tanora, ny fandrarana, ny ady amin'ny kolikoly sy ny fafana maneho hevitra. Niraisan'ireo nandray anjara fitenenana rehetra ny fisaorana ny filoha tamin'izao dinika sy fifampiresahana izao. Tsy mijanona androany fa mbola ito ny fifampitenenana tahaka izao ka nisan'ny goavana indrindra ny hotariny avy amin'ny FFKM eny amin'ny ivitoeram-pivoriana iraisam-pirenena eny Ivato. Fa isan'ny nambarany Filoha Rajoelina androany teny Iavoloha ihany koa fa metra-pialana ny tenany afaka heritaona tahaka izao raha toa ka mbola tsy voavahan ny olan'ny jiro na ny délestage izay misy amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny fitaraina ny solontenan'ny tanora mpianatra nandray anjara fitenenana tamin'ny fiaraha-midinika niaraka tamin'ny Flora Joel androany ny olona ny fahatapahan-jiro sy rano. Namara Flora Joel fa ametrahana vondrona mpiara-herinaratra manomboka raha-pitso eny amin'ireo oniversite ary ampy atoana avokoa ireo tetikasa sasany ahafana manatanteraka izany. Isy ihany koa ny fametrahana fitrandrahana rano ao Vodivorona. Dia ametrahana groupe électrogène eny a Vodivorona any Ankatso sy any université Zerdazy. Anao forage acoustique mba ahafahanareo manana ny raha ataontsika farak'izay zay mba tsy jala ny resaka rano koa ianareo. Zay vaholana ratsy amiko, zay vaholana totro aminareo ajanona daholo ireo tetikasa hafa rehetra fa aopana ny apahany betsaka amin'izany ho anareo mpianatra. Amboarina, avozina ary anorina toerana ponenana farak'izay betsaka indrindrika me 3 4 5 dibudina ho an'ny any amin'ny tenenao moa teo hoe ndao mba hiaraka dia ndao aho fa hiaraka aminao hoe misy hoeko hiaraka aminareo hijery zavatra enanareo any Vodivorona, hiaraka aminareo hijery zavatra enanareo any Ankatso, hiaraka aminareo hijery ny université rehetra izay ipetrahanareo. Ho famahana ny Landelestage manerana anosy dia efa nanafatra vondrona mpiara-herinaratra 60 mégawatt izay tonga afaka rovolana ny Flora Joel. Nambarany ampahampiamaso androany ihany koa nandritra ny fiaraha-midinika tanterahana atao Iavolofa tsy hijanona eo amin'ny toerana filoham-pirenena intsony ny tenany raha tsy voavaha afaka heritaona izao Delestage izao. Inona ny vaholana atao? Efa ny commande zany tsika amin'izao ora sy fotoana izao ny commande groupe na 60 mégawatts 60 mégawatts izay atokony tonga eto afaka hovolana afaka afatara ary zay tokony alefa avion dia alefantsika avion mba ahafahantsika zany mba tsy sitsony ny jiro tapatapaka eto amin'ny tany sy fanjakana indrindra fa eto Antananarivo sy Madagasikara. Zany vaholana tiako entina aminareo, zany vaholana tiako apetraka aminareo ary zao zavatra teneniko aminareo farany anatin'izay resaka jiro zay. Efa vita ny appel d'offre na 100 mégawatts ary tokony hanomboka afaka 10 andro ny fametahana an'ireo. Midika an'izay eto anatrehan'ny tany sy ny lanitra ary andriamanitra andriananahary miteny aminareo afaka heritaona raha mbola misy délestage eto Antananarivo mamety ampialana tsy filoana. Ny fanavotana ny firenena no nanosika azy iverina teto Madagasikara ny 17 septambra lasa teo fa tsy fitiavan-tseza na dia maro aza ny fampitahorana maro voarainy toy ny fakanankiriny azy raha vao migadona eny Ivato ny filoha Andry Rajoelina. Nambarany fa raha nanao ny asany ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky dia tsy hotratra ny crise sociale toy izao ny firenena. Nambarany ampabe-maso ihany koa androany fa tsy rotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena intsony ny tenany amin'ny taona 2024. Njakandre Mahery, Ivrasata. Ho fanavotana ny firenena no nanosika azy iverina teto Madagasikara ny 17 septambra raha 2024 lasa teo taorian'ny nanatrehany ny fionana tampony firenena mikambana fa tsy fitiavan-tseza na dia maro aza ny fampitahorana maro voarainy toy ny fakana ankiriny azy raha vao migadona eny Ivato hoy ny filoha Andry Rajoelina. Menacé na teneniko aminareo monsieur le président raha mody ao Madagasikara ianao dia misy efa andiatafika ikidnape anao ary tsy maintsy aneranao idémissionne. Marina lazaiko anareo raha tonga eto ianao dia hisy hamono ary jerevy tsara misy teny hoe iny fa tonga any amin'ny aéroport ny avion hitondra ny filoha nisy andian'olona nakany anino fa zao matoa amverina eto Madagasikara tamin'ny fomba rehetra tsy tonga tao Ivato tany amin'ny aéroport hafa ny atongavako satria tsy tiako rava ny firenena, tsy tiako politique Madagasikara. Ary matoa mijoro tia metraka zavatra tsara ho an'ny taranaka faramandinika. Nambarany ihany koa androany fa raha nanao ny asany araka ny tokony ho izy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky dia tsy hotratra ny krizy sosialy toy izao ny firenena. Normal aloha sisy nareo raha zao tsika miteny zao
omaly fakomaly vao miaramiasa amin'ny atalena kabinetra ko miantso omaly vao miainga any Tomasina ny groupe voalohany amin'ny 105 mégawatt nefa efa rotaona ny tao raha ny asa aingana zany miaramiasa tamiko raha ny asa aingana zany ny tompona andraikitra tsy tonga amin'izao fitakiana tsy tonga amin'izao olana izao tsika. Nanambara-pahampemaso ihany koa ny filoha Andratjoel Androany fa tsisy hilatsaka hofidiana ho filohampirenena intsony ny tenany ho amin'ny taona 2024. Amin'ny mahafilohan'ny firenena malagasy dia miteny anareo hoe ho ataoko ny ezaka rehetra ho ataoko ny fomba rehetra mba hampamiratra sy hampisongadina tia Madagasikara ity mandrapatapitra ny mandahako vita ny mandahako mety betsaka ny faly ary mety betsaka ny tomany any atokantrano any ankehitriny fa midedavina reo olona isolo anahy fa za tsy hilatsaka intsony amin'ny taona amin'ny fifidianana. Syndicat tongo politika orinasan-tserasera mpikirakira tambazotra maro sy ny Gen Z nanambara fa tsy ho tonga natrika aretsy andefa solotena amin'ny fanasan'ny filoha Andry Rajoelina ifanankalozan-kevitra eny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha tamin'ity androany ity eny Ambohijatovo ihany no kianja natokana ho an'ny demokrasia fa tsy eny Iavoloha ho ireo mpikirakira antsapanjoritra influenceur izay anisan'ny hitan'andray anjara tamin'ny tolona nanomboka tamin'ny 20 septambra teo. Anisan'ny nanatrika ny fiona ihany koa ny eo anivon'ny sandikany fandrarana ny fonja raha tokana laza izy ireo teny ampiandohana fa vonina iona amin'ny filohan'ny repoblika vahaolana amaliana ny fitakiana no ilan'izy ireo ka tsy ahitan'izy ireo tombontsoa ny fiatrehana ny fionana eny Iavoloha raha nambaran'izy ireo hatrany. Eliza Herman. Eny Ambohijatovo ihany no kianja natokana ho an'ny demokrasia fa tsy eny Iavoloha ho ireo mpikirakira tambazotra influenceur raha nitsipaka ny fanasan'ny filoha Andry Rajoelina isin'ny fifanankalozan-kevitra eny Iavoloha androany. Mbola mikatona tanteraka amin'ny fifampiresana ihany koa ny hetsika Gen Z ary ny antso ny tanora tsy hanatrika io sionana io. Orinasan-gazety sasany ihany koa no nanao fampafantarana atao amin'ny tambazotra fa tsy hanatrika ny fifampiresana eny Iavoloha. Mbola mitohy ny tsindry miatra amin'ny mpanao gazety ary misy ny fanavahana, faniliana ary indrindra tsy fisokafan'ny loharanom-baovao any rehetra. Hoy kosa ny hainao manjery tsy miankina iray. Nisy ihany koa ireo sindika nilaza fa tsy hamaly ny antso ary tsy handefa solotena eny Iavoloha androany. Anisan'izany ny sindika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra izay nanambara fa mbola mitohy ny fandratrana ireo mpianatra sy tanora mitaky ny zoafototra ka nandraisan'izy ireo ny fanapahan-kevitra tsy ho tonga eny Iavoloha. Anisan'ny nilaza vonina iona amin'ny filoha Andry Rajoelina ikatsaham-baolana kosa ny sindika ny mpandrarany fonja tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo ny alatsinainy teo saingy nanapa-kevitra ny tsy ho tonga anatrika ny fionana eny Iavoloha androany. Tsy hamany olan'ny fandrarany fonja ny fampiresana iseny an-toerana raha ny nambaran'izy ireo. Fantoy androany ny hetsika nataon'ireo mpianatra mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy mitohy hatrany ny tolona hoy izy ireo raha toa ka mbola ataony ny fitondram-panjakana ambany zavatra hatrany. Ny sehatry ny fahasalamana tety sy ankilan'izay ihany koa dia hita teny antoerana ireo mpanakanto sy ireo influenceur malagasy mitaky hatrany ihany koa ny anokafana ny kianjan'ny 12 na ny kianjan'ny Ambohijatovo ahafahan'ny tanora maneho hevitra. Toandro teo no voalanina teny Anosindray ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo mpanampy izay mbola ao anatin'ny tolona amin'ny tokony ijereny ny fanjakana ny sehatry fitsaboana eto Madagasikara. Nisy moa ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso natao amin'ny tandro filaminana nakana azy ireo raha toa ka ty azo ny Ambohijatovo. Na izany aza nisy ihany koa ny fifampiresahana teo amin'ny roatonta avy eo ary samy nitondra ny fanazavana ny tsirairay. Efa ngamba efa teo amin'ny roa taona mahery teo ary ny mpianatra medisina ny tsy nindresy tamin'ny resaka gazy mihitsy. Fa noho izy hoe tsisy vahaolana fa fandrebirebena foana dia ireo ankizy ireo tsy adala. Nibosaka izy an-dalambe nandeha ny tolona nandeha tamin'ny 25 sy nibosaka an-dalambe izay. Fa ankehitriny fotoana izao isy ny fanovana. Izay tsy miraharaha hoe iza mpitondra eo na iza fa hoe fotoana izay fanovana. Ka mbola tsy mijoro akory ve ilay gouvernemanta sy ilay ministera dia ho sakanana sady izay ny hevitra. Maika izany ka misy ministry ny fahasalamana vaovao tsy miasa izay mikombona ny zavatra takinay dia ho an'ny malagasy rehetra. Izy olona nareo fezinay nay matonareo tonga teo kaikilay tsisy elanezana tsisy fampiasan-kery fa noho ny fanososianareo ny forsa sy ampitoraka sy ny opa izay mahazo anay nanefahana miaro dikan'izay tazomy ny olombelonareo fehezo dia fehezoko ny anahy.
Tsekilan'izay kosa dia hita teny amin'ny toerana ihany koa ireo mpanakanto sy influenceur malagasy hosindrain'izy ireo hatrany fa tokony mena malalaka ahafahan'ny tanora maneho hevitra mahakasika ny raharaham-pirenena ny kianjan'ny 13 Mena Ambohijatovo. Anay 13 Mei ameo anay ny eo Ambohijatovo sy amenareo anay favelao sahay Lersetra zalahy lersetra fa tsika samy malagasy sika samy malagasy koa nefa tanora zay no avy firenena reo tanora avy firenena dia atsaro lay lersetra fa reo zay mba ameo hevitra satria fa ny hevitra no mampisy fampisoana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa raha ny vaovao ny hariva teo dia niakatra fampanoavana androany ireo olona 20 izay nosamborana nomaka ny 19 septambra ny akamaroany nahiditra amponja vonjimaiky Tsiafa ny 5 amin'izy ireo nahazo fahafahana vonjimaiky ny 7 ary arahamasoa ara-pitsarana kosa ny ambiny izy ireo. Miditra amin'ny fitokonana fahobe manomboka androany ireo mpiasa eny anivon'ny ministera ny tontolo iainana araka ny fanambarana nataon'ireo sendika miisa 4 androany. Akoatra ny fanohanana ny hetsika ataon'ny Gen Z, mpanohana ireo fitakiana maro lafa ataon'ny SSM ihany koa ny sandika angatan'izy ireo anefa ny isitrahan'ireo mpiasan'ny ministeran'ny tontolo iainana ireo tombontsoa maro lafo ho an'ny mpiasam-panjakana toy ny fanasoniavany ny mpanjakana mahakasika ny datakabeny ho an'ireo mpiasam-panjakana ny fanonerana ireo karama tsy niakatra nandritra ny taona maro ary ny fanajana ny sehatrasa misy azy ireo. Mamtina Ndrembola Omega Nevzon. Toanan'ireo sendika miisa 4 dia ny SPME Zinatef, SMTMONE, Scofafor ny tolona ataon'ny Gen Z sy ireo mpiarady aminy. Iaraha-malala ny olana maro ateraky ny olana ianaratra tsy nijiro izay misy fiatraikany amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina hoy ireo sendika ireo. Toanan'izy ireo ny fanapahan-kevitra andraisiny teo anivon'ny SSM izay manainga ireo sendika rehetra andray anjara amin'ny hetsika fitakiana ho tombotsoa ny mpiasa malagasy. Melon'izy ireo kosa nefa noho izany ny fampiasa kely sy fitaovam-piadiana amin'ireo mpitolona te-aneo hevitra ampilaminana. Maro ireo maratra sy namonyainy vokatra izany ary tsy mitovy ny fampiasa kely ny kanja. Melohan'ireo sendika anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana araka izany ny tsindry atao amin'ny mpiasa rehetra mitaky ny zoniny efa nisy anefa ireo fampahafantarana irosona amin'izay fitokonana nataon'ireo isa nambaran-tongan'ireo. Manameloka tanteraka ny zavatra ny herisetra atao amindreo mpitaky ny zony ara-demokratika ny mpiasa atao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-dafy. Manameloka ihany koa ny tsindry atao amin'ny mpiasa izay mitaky ny zony ny mpiasa. Manarak'izay koa dia mahatsapy izay fa atao akilabao ny fonctionnaire fa misy ireo fonctionnaire sasany omena tombontsoa be dia be fa ny mpiasa indrindra ny teknisiana atao anaty ministera ity dia atao ambany zavatra eo amin'ny karama aloha dia fa mangatak'izay ny anaovana ny sonian'io SGAP io na ny statut général des agents publics. Ohatr'izay koa tsy indrin'ny olona avy any ivelany sy hitsabatsabahan'ny olona avy any ivelany na mpanao politika io na olona miasa any amin'ny sehatra hafa ny ministera. Nefa tokony teknisianina efa nianatra momba an'izany tontolo iainana sy ny ransiala no omena andraikitra eto amin'ity ministera ity. Anisany andray anjara amin'ny hetsika rahampitso ny sendika ny ministeran'ny tontolo iainana raha ny nambaran'izy ireo. Zay efa tsy niasa hatramin'izay nanomboka 25 septambra fa anamafy ny tsy fiasanay zay androany. Androany za vao ofisiela hoe tsy miasa tanteraka ny eto anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-dafy. Hanoana fitakiana izay raha pitra aridina eny an-kianja dia mangatak'izay mitak'izay ny lanin'ireo hery mpamoretana satria izay tafiditra anatin'izany hery izany koa nefa tsy manao famoretana. Anisany angatana izy ireo ihany koa ny anokanana teti-bola ahafahana mandray mpiasa 500 isan-taona ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana.
etsy ampefilo kosa indray mianjandro nitady eo amin'ny proviseur sy ireo mpampianatra ary ireo mpanabe tsy akila ny proviseur milaza fa mitoy ny fampianarana ny mpampianatra sy mpanabe kosa manajanona n'izay fampianarana izay raha ny hita teny atoerana araka izao tatitra izao. Mbola tonga taty an-tsekoly ireo mpianatry ny LMA ny maraina teo na dia nisy azy ny fanambarana nataon'ireo mpampianatra sy mpanabe ny amin'ny fampitsarana mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fampianarana eo anivon'ny lycée. Araka ny tatr'ireo mpampianatra tsy misy mandray ireo mpianatra fampijina anaty efitrano fianarana fotsiny. Mbola nanamafy mantsy izy ireo fa mbola mitazona ny fanapahan-kevitra nambarany dia ny fampitsarana ny fampianarana. Tonga teto daholo ny mpampianatra sy ny mpandraraha androany fa tsisy mampianatra. Anankiroa ihany ny mpampianatra ny teny teo hoe ampianatra izy androany. Eo amin'ny 190 iseo nisan'ny personnel ato amin'ny LMA dia roa amin'izay no andray anjara amin'ny fampianarana. Makaty mpampianatra, makaty mpandraraha fa tsisy miasa izay. Mpampianatra nanapa-kevitra fa tsy handray mpianatra mihitsy, tsy hiditra ny an-dakilasy ny mpampianatra. Dia anjaranareo ray aman-dreny mandefa na tsy handefa ny zanakareo aty. Fa mpampianatra tsisy miditra ny an-dakilasy. Etsy akila nanamafy ny proviseur ny lycée moderne Ampefilo fa mitoy tahaka ny mahazatra ny fampianarana efa nisy kosa nefa ny lamina napetraka mikasika ny fandaharam-pianarana any an-tsekoly amin'izao vanim-potoana izao. Isika ao anatin'ny cadre anatin'ny hoe direction régionale Analamanga dia mbola mitazona an'izay hoe ny lycée moderne Ampefilo ao anatin'ireo lycée ao anatin'izay fitalevam-paritra izay dia misokatra ary mampianatra izahay ato. Mianatra ny mpianatra zany, izay no ambarako ao anatin'izay. Ny anjaran'ny mpampandeha sekoly dia izao mandray fotsiny hoe iza ny mampianatra. Iza ny tsy mampianatra satria na amin'ny andro tsisy grevy ary dia tsy maintsy atao zany asa zany. Hoe iza ny tonga mampianatra, iza ny tsy tonga mampianatra. Dia manao an'izay asa izay isan'andro ihany koa ny eto amin'ny administration ohatra ny atao isan'andro ihany. Itoeram-pitsy ny fitokonana ho hiatrany ireo mpampianatra sy mpanabe eo anivon'ny LMA. Fafanamby apetraka maika araka ny toromarika nomen'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny famerenana ny filaminam-bahoaka mba ahafahan'ny praita-handrazana manohy tsy misy ihany ny asa fiariana andavanandro sy ahafahan'ireo ankizy manohy ara-dalàna ny fianarana hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka vaovao. Etsy-akilan'izay ny antso ny fanohizana ny firaisan-kina ny polisy-pirenena malagasy ny ministry ny filaminam-bahoaka teo aloha nanentana ny fandraisana andraikitra sy ny ajidy anatin'ny fahitsiana sy fahamarinana ihany koa izy. Romière Manana, Fetrandriamananjara. Nambara ministry ny filaminam-bahoaka vao nandray ny asany androany fa fanamby apetraka maika araka ny toromarika nomeny ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny famerenana ny filaminam-bahoaka ka ahafahany praita-handrazana manohy tsy misy ahiahy ny asa fiariana andavanandro ary indrindra ahafahany tanora sy ireo ankizy malagasy manohy ny fianarany ao antoko ny ho avy. Mafisiny hatrano fa iray tsy mivaky ny hery fiarovana sy ny filaminana amin'ny fanatanterahana ny asa famerenana ny filaminam-bahoaka mba ahafahana manateraka izany dia mananentana amin'ny polisy-pirenena rehetra isaka navaka ny tena ny anatanteraka ny adidy sy andraikitra amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany. Eo ihany koa ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ny fahintsiana sy ny mahamatianina, ny fitandrona, ny etika sy ny deontolojia amin'ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipika ny tokony asa ari-piaro ny fanajana ny asan'ny polisy-pirenena. Iray tsy mivaky ny hery fiarovana sy filaminana ary katoka amin'ny famerenana indray ny filaminam-bahoaka sy ny fitoniana eto amin'ny firenentsika izay ny fanampinapetraka. Ifantoka tanteraka izany asa atao hianatra pitoniana amin'ny mpianatra afaka hiary tsy misy ihany vahoaka amin'ny asa fivelomana. Ho antsika mpiara-miasa iray vatsy sy iray aina efa nanolo-tena ho an'ny polisy-pirenentsika hiasa ho an'ny vahoaka ka iriko mba tsy hivoana amin'izany fianianana nataontsika izany ny fanatanterahana ny asa amin'ny andavanandro. Mazava ny toromarika namenandriamatoro filohan'ny Repoblika Madagasikara raha nanendry ao ministry ny filaminam-bahoaka izy. Ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananana. Ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ny fahitsiana sy ny mahamatianina. Ny fitandrona ny etika sy ny deontolojia amin'ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipika ary tokony ho saro-piaro amin'ny fanajana ny asa ny polisy-pirenena isika. Etsy-akilan'izay kosa dia miantso ny fanohizan'ny firaisan-kina amin'ny polisy-pirenena malagasy ny ministry ny filaminam-bahoaka teo aloha nanentana amin'ny fandraisana andraikitra sy ny adidy anatin'ny fahintsiana sy ny fahamarinana ihany koa izy.
Totosan-droany 9 oktobra 2024 teny Anosy moa ilanonina fifamindrampitantana teo ministra ny filaminam-bahoaka teo aloha ny inspecteur général de police Dr. Herilala sy ny ministra ny filaminam-bahoaka vaovao i contrôleur général de police Randriambelo mandiminy aina tonga nanatrika tsy nameo voninahitra ny fotoana moa ny ministra ny Folalonda i generaly Iramasinjaka Manatsora Kotoarvelo sy ministra délégué misana gendarmerie-pirenena ny général Kotonazaka Andrea Tsafarana Andrea Mitovy. Any Tomasina ihany koa dia nanambarany tsy handray asa ny hopitalim-panjakana intsony nanomboka androany ireo mpianatra mpitsabo na ny zéro service raha mbola service minimum no nataon'izy ireo teo aloha raha nanambaran'izy ireo fitakiana zo amin'ny asany no antony izay fitakiana izay. Nanao hetsika fiombona-kevitra amin'ireo namany manerana ny nosy ireo mpianatra ho mpitsabo tao Toamasina androany. Vao maraina dia nifampitaona teto amin'ny tokotany hôpitaly B na CHU analaknina ireo mpianatra mpitsabo rehetra androany. Maro ireo zavatra takiany ireo mpianatra iarany amin'ireo mpianatra rehetra manerana ny nosy. Ho an'ny eto Toamasina, manomboka takian'izy ireo ny ampakarana ny tampi-karaman'izy ireo, ho roa etsy sy ray tapitrisa ariary satria tsy mahampy azy ireo intsony ary lany amin'ny fividianana fitaovana entin'izy ireo miasa ny tampi-karama azo raha ny nambaran'izy ireo. Eo ihany koa ny fanatsarana ny foto-drafitrasa sy ny fitaovana eny anivon'ny hôpitalim-panjakana. Tsy handray asa na hanao zéro service izy ireo manomboka androany raha tsy mivaly ny fitakiana ataon'izy ireo. Omaly nefa nitatsika zavatra nisy tao Antananarivo fa nisy namanay docteur interne izay noratray ny mpitandro filaminana. Tsy manaiky izahay tompoko ary tsy anaiky an'izany velively. Ka izay no antony mahatonga anay mirosa amin'ny service zéro. Averiko izay no mahatonga anay mirosa amin'ny service zéro. Tsy manaiky izay namanay noratrainareo. Ary ino izany dia mangataka fifonana avy amin'ny fomba malagasy avy amin'ny mpitandro filaminana izahay. Namanay nalatsaka ireo raha tsy hoe kenay ary manao service zéro izay ary manampy an'izany rehetrarehetra zany dia tsy asa izay raha tsy vita ary mivaly araka ny tokony ho izy ny fangatana rehetrarehetra. Ao amin'ny CHU Morafento na hôpitaly Manarapenitra eto Toamasina indray no anatanteraka ny hetsika ireo mpianatra mpitsabo Rampitso Alakamisy. Manome rariny amin'ny fitakian'ny Gen Z manoloana ny olana amin'ny famatsiana jiro sy rano eto Madagasikara ny filohan'ny CENI raha nambarany omaly zo fototra ilaina izany ary anisan'ireo misedra fahatapahana na ny CENI na ny fiarahamonina misy ny filohan'ny CENI amin'ny maha olom-pirenena azy araka ny nambarany. Manoloana izany dia miantso fifampiresahana sy fionana andatabatra boribory ahitana vahaolana ny tenany. Antrarla Larso, Omegara Nevzon. Tena miombon-kevitra tanteraka izahay amin'ny fitakiana ny zo fototra dia ny fanomezana ny ziro sy ny rano. Izay tao anivon'ny CENI tena teneniko anareo indraindray tsisy rano tonga ato aminay. Ny any atokantrano tsy tenenina intsony. Teneniko aminareo zany miombon-kevitra tanteraka amin'ny fitakiana izay nataon'ireo zandry zanakareo izahay eto anivon'ny CENI. Alao hoe fampandininy dinika ambony latabatra boribory ny mpiatsetra rehetra na io ny fomba ny fitondrana na io ny mpanao fiesikesena hitadiavana ny vahaolana. Zay no sosokevitra avy ety amiko tady atsika hoe vahaolana maharitra no hitadiavintsika. Dina le vahaolana maharitra izay fifampidinina zay eo amin'ny samy malagasy, eo amin'ny samy mpiatsetra na io ireo zandry zanaka izay nanomboka ny fitakiana ny ziro sy ny rano na ny vahoaka malagasy rehetra. Tahaka misy zay ny sininy zay fifampidinina zay satria fitakiana ziro sy ny rano no atao dia ndrendray mefara aty amin'ny CENI indray ny CENI tsy manao ny asany dia ohatrohatra ny gaga ihany anay indraindray hoe misy mampifandray zany zavatra zany izay mihitsy mahatonga anay hoe tsy manome tsiny izahay amin'ny fitakiana izay tokony atao fa aleo kosa ny fitakiana dia mba ho ara-drariny ary mifatoka amin'ilay tena loha hevitra anaovana an'ilay fitakiana. Sondratsika dia naraka an'ireo resabe.
Ny pejy Chasse Info mampafantatra 20 no isan'ireo tanora voasambotra ampitano amin'ny filaminana nandritra ny fihetsiketsehana ary raisy sy mpisolo vava-pilatsaka ny sitrapo ny fiarovana azy ireo. Ao amin'ny fitsarana no misy azy ireo rehefa nampiakarina parke ihany ny farany, ho ny mpisolo vava Romain Ali Arvelo. Ny pejy Chasse Info mampafantatra Rahartina Marie Rolande, mpiasa malagasy lodomandry any Dubai, no ny fatairana nahazo azy ka niteraka fatapahany lalandra. Ny diaspora malagasy any Dubai no nampafantatra izany teo amin'ny pejiny, ary nilaza fa mbola ao amin'ny morgue ny polisy ny razana amin'izao. Mampahery ny ankohonany sy ny fianakaviany manontolo izahay. Ny pejy La Chasse Info mampafantatra miantony service minimum ary miatra ny service 0 ataon'ny mpianatra Opitsabo any amin'ireo CHU, CHRR, CSP2 manerana any Madagasikara, ho ny Union des Internes de Madagascar amin'ny fanambarana nataony. Manameloka ny herisetra sy fandratsana ny mpianatra Opitsabo namany, tsy manaiky ihany koa ny fampiresana ivery ny fampandriana disa sy famonoana hafa ary indrindra ny tery sy raha-matahora tao aminy. Mila manao fonana paibe maso amin'ny fomba maha-malagasy ny mpitandro ny filaminana izay tompona andraikitra nandatsa-drano namany. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info ofisialy mampafantatra lehilahy iray avy ny andro faty no maty notengena amin'ny mpamosavy teny Ambodrazaka Lasora alina. Rehefa avy notengenany dia natsipony tany anaty tatatra ilay lehilahy. Ny pejy La Chasse Info mampafantatra samy nanao fanambarana fitokonana ny sindikan'ny mpiasa avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga androany. Manohana ny fitakiana ataon'ny firaisamben'ny sindika SSM izy ireo ary manohana ny tolona ataon'ny jeune sy ireo mpiaradia aminy. Manameloka ny fampiasa-kery sy fitaovam-piadiana amin'ireo mpitolona te anio hevitra amin'ny mpilaminana, eo koa ny tsindry atao amin'ny mpiasa rehetra mitaky ny zony. Mitaky ny fampitsarana ny fampiasa-kery sy fitaovam-piadiana amin'ireo tanora sy vahoaka te anio hevitra. Fanasoniavana ny didim-panjakana mahakasika ny statut général des agents publics, ny fandoavana ireo prime tsy voaloana nandritra ny taona maro. Ny pejy tiako ny tanjanako mampafantatra vita somatsara ny fadidinana ny intervention chirurgicale ilay lehilahy voatifitra teny Anosibe misaotra ireo nanome fitaovana anay ato amin'ny cabinet médical Domona nahafahanay nanao ny asanay. Nahazo beky koa izy ampiasainy mandrapasitrany izay fanomezana koa avy amin'ny namany. Misaotra ireo mpiara-miasa amiko koa izao noho ny rehetra. Ny pejy député Ambatolampy Ramims, ry tanindrazana malala ho ry malagasy namako ry malagasy avako. Mbola teniko mitondra teny fankahirezana ho an'ireo renarambona na ratra ary verifananana manerana ny nosy, vokatry ny tolona sy ny fitakiana fanaovana miseho amin'izao fotoana izao amin'ny faritra maro eto amin'ny tanitsika. Raisiko andraikitra ny fona amin'ny mety ho fahadisoana na tsy fahombiazana teo amin'ny antenimieram-pirenena izay mety isan'ny tarika tsy fahombiazana teo amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena ka niteraka izao fitakiana tsy mety vita iarahantsika mahita izao. Ka fa manoatra ny tenako satria tena vitsanisana minorité parlementaire tokoa izahay. Na dia nahita lesiko azy izay tao dia ny teny sy naneo hevitra matetika ihany saingy tsapa fa noho ny mahavitsanisanay no tsy nahatanteraka ny etaeta rehetra. Raisiko andraikitra na dia zandry olona aza ny tenako, mifona ry baba, mifona ry nendry, mifona ry zoky, mifona ry zandry amin'ireo tsy fahatombanana sy tsy fahatanterahana teo amin'ny asanay. Ataoko izay akanina lesona ho amin'ny hoavy manoloana ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao. Sotsika dia naraka ny vavao tapatapany. Distrika miisa 5 no mandrafitra ny faritra Androy. Ny distrika ny Ambovombe Androy, ny distrika ny Tsiombe, Belo, Bekily ary ny distrika na Tanimora. Ka ny commune ambonivohitra Ambovombe Androy dia nivohitra ny faritra amin'izany. Efa maro tokoa raha ny fiovana teto an-tampon-tanàna Ambovombe Androy sy ny manodidina amin'ny marenivohim-paritra azy izay mba tsy homena amin'ny tany faritra hafa. Noho niezaka ny fanjakana foibe sy ireo mpiara-miombona antoka aminy miaraka amin'ny fiaraha-miasan'ireo olom-boatendry isan-karazany sy ireo olom-boafidy izay tarihan'ny solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara vao vidy tao Ambovombe Androy. Nambara mimponina ao Ambovombe Androy sy ny manodidina fa raha vovoka sy fasika no mameno ny tanàna sy ny tokantrano maro amin'ny fotoanany tsioka dia tsapan'izy ireo fa miena dia miena izany tato ato noho ny fahavitana tara ny lalam-pirenena mamakivaky ny tanàna sy ny manodidina. Akoatra ny fahavitana tara ny lalana RN13 izay mamakivaky ny tanàna izay, dia eo ihany koa ny fahavitana lalana Rarivato mamakivaky miditra ny anatin'ny fokotany rehetra any. Tena pavely misaotra ny président ary misaotra ny
député mikarakara izao am'folo izao fa zahay milamina tena milamina ikalalagna henanakay boka ampilaka ty voaloha hatra faradofay handray koa le henanakeo boka ampilaka fa misy transhumant mandoaka lebeo agny handeha toliara boka ampilaka koa handeha amy croisement ihosay agny samby hitalily zahay eto tsy ny zava-bita amy communauté lo mifolo tsy misy ataty hoe tsy mahazo samby nahazo fotodrafitrasaby zahay fanangatakany amin'ny tokony amoana ireo voafonja no ny antony ara-pifidianana sy politika ny filohan'ny CENI omaly nandritra ny fandarana manokana nataony tamin'ny hainao manjery. Anisan'ny nambaran'ny filohan'ny CENI araka nambarantsika teo izay ny fanomezany ny rariny ho any ireo mitaky ny jiro sy ny rano fa izao kosa teo rahantsika ny fanazavana mahakasika an'ireo gadra politika. Olona roa dia niben'ny tanàna nantsiranana teo aloha izay latsaka ho kandida tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna nantsiranana sy ny kandida solomavamoaka ny Vangaindrano Mavitara Sylvestre no nangatany ny filohan'ny CENI Dama Arsène omena fampitsorakely ka omaly nandritra ny fandarana manokana nataony tamin'ny hainao manjery. Araka ny fanadihadiana natao dia efa voaheloka an-tranomaizina 5 taona sazy miatra io kandida solomavamoaka ny Vangaindrano io. Miampy lamandy 100 miliara ariary mahery. Noho ny fanararota pahefana sy fanararotana ho an'ny tombotsoa manokana, famotsimbola ary fanomezana tsenam-barotra olona akaiky no antony nahatonga izao fampidirana azy amponja izao ary ny sampandrara pisana ny ady amin'ny kolikoly eto Antananarivo no namoaka ny didy na ny PAK. Ity didy ity izay navoaka ny fitsarana ambaratonga faharoa eo anivon'ny PAK eto Antananarivo ny 12 septembre 2024. Efa eny anivon'ny fitsarana eo anivon'ny PAK araka izany ity raharaha ity ary tsy misy tokony hidirany filohana androm-panjakana intsony manomboka eto ary tsy mananjo angataka famitsorakely amin'ny solomavamoaka io intsony ny filohan'ny CENI araka ny loharanom-baovao. Raha tsy ivona dia noho ny fanodikodrinana tsenam-barom-panjakana nandritra ny valanaretina COVID-19 izay mitetina hatrany amin'ny 40 miliara ariary mahery teo anivon'ny sampana misana ny fandrindrana ireo tetikasa teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana nandritra ny valanaretina COVID-19 no antony nampidirana azy amponja ary tsy misy ifandraisany tamin'ny filatsahany io kandida io tamin'ny fifidianana solomavamoaka tao Vangaindrano ny fampidirana azy amponja ho iatrany ny loharanom-baovao. Fahotanterahana ny 4 ka hatramin'ny 9 oktobra ho avy izao ny andian'ny fahasivy amin'ilay Vez Tival ao Toliara-ambony vohitra efa nahazo fankatoavana avy amin'ny filakevitry ny gouvernemanta ny 6 septambra teo ny fikamanandrazana VAVEA na Vahatsety Vezoharo sy ny ORTU ary ny Asirso momba ny fanomanana ity etsika lehibe ity tanjona ny anehoana ny lafiny ara-koltorialy sy ny etsika maro samihafa mampiavaka ny faritra atsimo andrefana Ivan mandrosono midatra atsika izay vaovao zay. Amin'izao fotoana dia ao anatin'ny fanomanana ny hetsika festival andian'ny fahasivy na 9e édition izay ataony 4 ka hatramin'ny 9 ny volana oktobra 2024 izao ny fikamarandrazana VAVEA na Vahatsety Vezoharo sy ny ORTU ary ny Asirso. Hetsika ara-koltoraly sy ara-panatanjahantena foara ary fampisehoana maro samihafa no handrakotra ny tanàna ny Toliara ao anatin'ny 3 andro be izao. Raha tsy ivona dia nanomboka ny taona 410 ny festival andian'ny voalohany niavaka nefa ity andian'ny fahasivy ity no ny fahazoana fankatoavana tanteraka avy amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny 6 septambra 2024 teo. Nisy araka izany ny fivorian'ireo hazomanga avy amin'ny foko vezo rehetra sy ny mpikambana ao anatin'ny bureau national VAVEA nanolotra fisaorana noho ny fahazoana ity fankatoavana. Aveto moa zahay zay vatako miresaka eto zao misy olo tena ny hazomanga iaby dia manday teny fisaora ho an'ny mpitondra fanjakana. Zahay vezo manontolo miaraka aminay gambanan'ny VAVEA nanao fagnatahana fitondram-panjakana nankatoavy nenkeny ka misaotra nanome taratasy toy ny filan-kevitry ny gouvernemanta izay mampiasa isaoranay bevata io toy taratasy nomenanay fa nenkeny raha io faly ty fonay ho salama soa Toliara manontolo tsy hanahy aby ireo Madagasikara hilamy soa tsy hanahy. Natao ho an'ny foko rehetra manerana ny nosy
ary tsy hanavana fiaviana ny hetsika festival mpikarakara ihany ny fokovezo ao anatin'ny fikambanandrazana vavea ka entanina ny malagasy rehetra na ny teratany vahiny mba ho tonga hanotrona io hetsika goavana hatao ny 420 ka hatramin'ny 420 ny volana oktobra 2024 izao. Ka manao antso bevata amintsika selule rehetra any amin'ny fokontany amin'ny arrondissement. Manao antso bevata amintsika iaby foko zay mipetrapetraka amin'ny tanà io any hiray hina tsika hankalaza tanàtsika toy fa tanà haroa toy tsy misy avakavaka na firazana ia fa mbo ho avy zay fanasa zay eo amintsika any hampisehoatsika fa tanà Toliara toy antsika iaby. Zahay koa da manolotra fisaoranareo anak vato na sondrotsy tany zao tohizonareo ty raha mitovy amizao hetsefonareo fokonareo toy na manavaratsany na manantimo fa mbo maro zay manavaratsy misaotra nareo naodabe iaby hazomanga lah avy lafa natsoety anake hetsefo hasaverena io ambaraonareo ty fililitsika soa hasehotsika miandro eo fa ty mampalaza tsika laka mampalaza tsika botsy mampalaza tsika ty tsinjaky maro ao koa ty fia mampalaza tsika hasehotsika eo iaby zao lovo be any zao misaotra bevata rolahy. Irantsika ny pejy politika tsy mbola nisy ny tetibola fa namana tanteraka ny fivianana ny olona ny 1 desambra izao ny filohan'ny seni tsy tokony ny gouvernementa ihany koa no anapaka mikasika ny daty anatanterahana ny fividianana sy ny antoka arabola alohan'ny kandida amin'ny fividianana alola raha nambarany ahemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ihany koa ny fehimpotoana ahafahan'ny lisitry ny kandida mametraka ny atota taritasy filatsahako fidiana. Raha ny tokony ho izy dia nomboka rahampitso alakamisy 9 oktobra ny fanombohan'ny fametrahan'ny lisitry ny kandida ilatsaka amin'ny fifidianana loolona ary nambaran'ny filohan'ny seni omaly fa tsy maintsy ahemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra io fehimpotoana io ahafahan'ny lisitra mametraka izany antota taratasy izany no ny toedrara eto amin'ny firenena. Ny vory ny boromaharitra ny seni omaly dia naka fanapahan-kevitra amin'ny tokony anemorana ny daty amin'ny fandrosana ny atota taratasy filasako fitia. Tsy mbola vonina ihany koa ny tetibola fa namana tanteraka ny fifidianana olona ary nylaza ny filohan'ny seni fa tsy afaka manatanteraka fifidianana izy ireo raha tsy misy ny tetibola. Isan'ny nahasorena ny filohan'ny seni nandritra ity fandarana manokana ity ny fandinganana azy ireo manoloana ny daty anatanterana ny fifidianana olona sy ny antoka arabola alohan'ny kandida izay tsy nandalo fankataovana tamin'izy ireo fa dia fanapahan-kevitra samirery nataon'ny gouvernementa. Anisany zavatra jerena amin'ny tolokevitra avy aty amin'ny seni ho teneniko anareo io anisany tolokevitra avy aty amin'ny seni ihany koa hoe alora momba ny seni no amakitra ny tety andro momba ny fifidianana fa tsy sosikevitra nomeny seni dia ny gouvernementa no manapaka rehefa avy eo mampisy tsy fitovian-kevitra le izy. Anisany sosikevitra avy aty amin'ny seni ihany koa ny hoe alora mba ny seni no mamakitra ny caution satria eo tena indraindray misy ny tsy fitovian-kevitra hoe mianjera aty amin'ny seni daholo moa ny zavatra misy dia io ve ny caution ny fiaran'ny seni nefa mety tsy dia tena mitovy amin'ny fahitan'ny seni ny caution avoaka ny fitondram-panjakana. Zay zany mahatonga anay koa miteny hoe anisany sosikevitra ho dinina daholo zany zavatra rehetrarehetra zany ary anisany sosikevitra ho apetraka ihany koa le hoe alora ny tetibola makasika ny fifidianana dia mba ho hita amin'ny loi de finance initiale araka ny teneniko anareo teo ohatra ny masorena ihany mieritreritra hoe amin'izao fotoana zao ve dia mbola tsy misy ny tetibola makasika ny fifidianana loolona. Ilaina araka izany ny fanovana ny lalam-pifidianana satria betsaka no tsy mombana intsony amin'ny fanetanterana fifidianana eto Madagasikara ohatra ny filohan'ny seni nandritra ny fandarana manokana no tanterahany omaly tamin'ny fahitalavitra.
Paul Boyer, 6 sapeurs-pompiers, Tuklin sy maison centrale Avaradrano, nolalao hitantsika an'io alina ao anatin'ny ndao andaka eto amin'ny TV Plus Madagasikara, miditra amin'ny dinganam fa-10 andalana izao ny lalao roa indray araka izany no hoentinao antsika hampanaraka tsy tapaka ao aorian'ny vaovao. Andao andaka andiany fatelo. Efa ao anatin'ny ampahafahina 12 izao ny fifaninana andao andaka. Lalao roa anisan'ny tena miady no entinao anao aorian'ny vaovao. Lalao ny fandonan'ny Paul Boyer sy ny sapeurs-pompiers. Ny ankavety dia ahoana verinao mifampitaditady ao izy rola ahoana mbola ihany vodilarina manakana an'izany etianao ny baolina aloha ary amin'ny ilany ankavanana ary dia ahoana. Dia mbola klava zany misy tira mampiasa be. Sy ninina aloha. Niady dia niady ity lalao ity satria dia ny farana tamin'ny tir au but izay tena nampitsangana ireo mpanohana. Eo ihany koa lalao teo amin'ny Tuklina sy maison centrale d'Avaradrano. Ny mpianatra bian'ny Tuklina tonga dia mandaka any ambony be any dia milatsaka ny baolina dia ahoana. Dia misy baolina roa fa ty ny tena izy ty mandeha ty ho an'ny Tuklina. Tuklina dia manafika ao amin'ny lalana fa 9 ao ahoana. Tsy tavavoaka aloha fa dia voatona. Sahala nisy hatramin'ny fepitaona farany ka tsy maintsy mifarana tamin'ny tir au but ihany koa ity lalao ity. Entanina hatrany ary ireo rehetra izay mpanohany tsy hiala lavitra ny TV Plus Madagasikara. Andao andaka andiany fatelo. Mbola mikasika ny raharaham-pirenena izay misongadina amin'izao fotoan'izao ihany no fanehoan-kevitra nentin'ireo mpandray anjara tao amin'ny fandarana demokrasia mivantana tao amin'ny Radio Plus 100.2 FM ny maraina teo andeha ary arahantsika ny sompony izay fanehoan-kevitra izay. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sasany maraina. Oui, Monsieur Jean, avy any Ambohitra Atsimo. Rehefa manao fitakiana dia tokony atao ampanajana sy amin'ny fahaizana. Teny ratsy miaraka zany zany entinao anaovana fitakiana sao dia normal. Dia mandinika ihany aho hoe efa mirehatra le afo. Dia misy mbola manao blouse sy ihany mbola anao fitakiana. Nareo hoe dia tsy mahafantatra olona mianatra afeanao teny hoe tsisany ataon'ireo eo hoe tsisy fitakiana tokony atao tsony fa karazany manafana le korontana tiana atao firenena le fetika rehefa mandiniany nareo aza manam-pahaizana nareo nefa namidinareo angamba le faheny reny le fahalalana nanareo le faheny reny. Demokrasia mivantana. Hoy ihany koa Madame Yaingo, avy any Ambanidia, matoa tratra ireo tanora dia tsy manara-dalàna, tokony manao zavatra hampahalalana hatrany. Tonga saina tsara aloha, hianatra natao koa tsara ohatra hoe atao dia tonga dia raisy miala fianarana. Misy ny fitakianareo hoe tratra ny namanareo. Ireny matoa ianao tratra tena andraisin'ny polisy dia misy zavatra tena tsy mety nataonao. Sarotra ihany ny voana sarotra ny voana rehefa tratra ny polisy ka misy lalàna zavatra io. Misy lalàna tsara mihitsy izany resaka izany raha tena mianatra marina ianareo ireo. Nareo mantsy mivoe mianatra mahita fianarana lalàna izany. Demokrasia mivantana. Aleo itoy ny fitakiana ny zo fa aza sakatsakanana. Hoy Monsieur Razaka, avy any Atsimondrano. Manapety hoe japi mpanao politika oay alon keo daholo politika na iza itolona te itolona ampeponareo miditra hoe iny aletanareo zany rehefa itolona misy atao eo fanga misy milomano ka manapahaizana paza peponareo paloza tolona. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy. Izo ndratsika dia anaraka ny voambolana. Androany dia ny hoe voina sy vondroteny azo avy aminy dia ny hoe niarambony indray ny voambolana ifakazarana amin'ny mampiasa azy. Mitovy dika amin'ny hoe loza na trangaratsy ny hoe voina ka ny niarambona izany dia midika hoe niaran'ny loza. Sinistre na koa hoe sinistreno azo andikan'ireo amin'ny teny frantsay. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Nandeha mafy ilay fiara ka niarambona avokoa ny mpamily sy ny mpandeha tao anatiny. Nisy ny naratra ary nisy ny namony ainy.
hitantsika ihany koa voambolany ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity nitrangan'ny ahitrano nininana rehatra tao an-tanàna fa soa tonga ara-potoana amin'ny mpamonjy vonaka voafeny loza rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro reto voambolana voina sy ny arambona ireto fa tsy voatery mampiasa amin'ny fiteny frantsay sy nistre izany intsony rehefa ilaza vokatry loza amin'iseo rehefa amin'ny teny malagasy sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy TV+ Madagascar. Zalatsika dia anaraka ny eo raha hoe. SMIA Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage, des infrastructures à la hauteur de vos rêves, des espaces conçus pour créer, tester, grandir. Embrace change. Sini. Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Béorique Box 3, Antanarena ambany pharmacie Pergola. Sini. Waouh, Choco! Produit secret, Choco Burst, Cornflakes Nature. Quel sera votre préféré? Fabriqué avec fierté à Madagascar. NutriFood, mangez bien, mangez sain. Sini. Orange, Ewanilano. Nulchawana. Moteur, action. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salut. Ah, talista na mandeha. Manisa kizy. Ha? Manisa kizy. Manisa fa tsy manakenda. Kenda tsara ray. Ah, mbola olona biaza ndraiky. Klady a. Tena ngesaka, otrina zao ray. Mamoaka zany amty. 3 alina sainao. Ray, prix d'amis 3 alina. Kisa ngeta be zao hoe 3 alina? Ay, mba tonga dia volosany io vao mivoaka eto a. Tsy mivoaka velona eto io. Zay ny lalàna andreniko. 3 alina ve kisa ngeta be? Enao akamako dia moyen 3 alina dia mety gisa ray be lehilahy be iny meko anao. Karaha tsy gisa nangalana raha ty ko mety 3 alina nefa gisa ngeta. Toa dia miaraka amin'ny mamoly zany. Fa za aloha mba hindrana tohatra vetivety e. Misatra ataoko ao tananao dia tohatra eka. Tohatra tohatra fofoy an'lahy iny ary tsy man. Misy koa ohatrany badibadika any angamba nisy. Ndraso tsy avako ohatrany bota fa siko tsy mantrala. Saretiko vaovao koa ty. Ha? Saretiko vaovao. Milay a. Mbola tory be. Aiza? Meko anao mora ty. Nga midy koa tony? 1 million d'ariary. Dia itsy koa. Itsy latsaka kely mividy itsy 500 000. Tako an'ity a. Sareta lamody be mihitsy tontolo le saranety le tonga dia misy kity. Kit d'origine io. Nisy nahitako. Reto le fitaoman'olona le rehefa le miakatra andro rano. Fitaoman'olona. Mone? Andrapara. Andraparabasy reo. Le ty mangalatra. Andraparabasy a fitaoman'olona rehefa le mangina. 100 frère, 100 frère le miakatra andro rano. Rehefa ato tanàna iso dia fatsika andraiko. Hoana ny fahoana zany ty tonga ty am'la? Reo? Kanareo tsy mba nahazo. Nazo ino? Tam'le nisan'le mikorotana reny tany Antananarivo dia tonga dia le mandrobandroba dia tsika koa to dia nandrobako. No kosa raha tena mba tsy milay kosa fika manao fa dia bandy akama etsy apity tsy very. Aritako mora parabasy mararo ny ao an-tranao. Aiza? Sérieux zany? Ka samy mibatabata tao le kelina dia nitao amin'zareo ny anasa aretany retiko. Fa nitao an'izay batatra amin'ny télé an'zareo nisy naka tao ny entana rehetra tao an-tsena fa za tsy naka tamin'le entana. Parabasy bandy akaiky bandy namana eto selesy nalainareo zao fa manino. Sarety kely sy anina kely io elesy dia. Tsy miasa raha nga zany ko sarety kely. Raha tsy mba naka tsy naka. Tsy azo atao raha nga zany makamaka zavatr'olo zany. Manararotrako. Zay ngina nabanaka tao e. Manararotra. Nisy nabanaka izy dia zay ve nibata kely fotsiny ny anaky. Raha ataon'olo loatra zany fa nanalahy reny gisany koa zany tsy an'lahy. An'le atsy reny. Sérieux zany ilahy ty tena ratsy sainy tena sérieux zany. Ka manararotra le rehefa misy korotana. Maninona manararotra zany fa maninona zavatr'olona nga an'lahy io. Alanga io ny alain'lahy. Rehefa mikorotana ny olona dia samy mamaky ny azoko. Tamin'ny télé inge mampata daholo moto. Hoasaiko alainy parabasy eo reo rehefa avy eo miaraka amin'ireo gisy reo teneniko ny tompo. Tsy fanao mangalatra le ty zany e. Nga an'lahy io ny alain'lahy fotsiny ohatry zany. Mba mandroba raha mandroba dia maninona. Dia robaina koa ny entan'olona amin'io bandy akama. Ty lesy mpamosavy an-tanàna fotsiny. Ka le tohatra lahy sa anakiany. Zara nga tsy mila ny tohatra lahy. Dia mangina raha vava fa tsy be tapatapany apaty. Ho an'ny parabasy dia alaiko marary zao le olona ao. Dia resaka sarety koa. Anao mpandriko fananana io. Dia mahafaly an'lahy izy marary. Ka teneno izay tsy niazo rery mivery fa neny le sinosy karana sy ny tarany tany vilako very daholo. Dia marary daholo reny olona reny dia mahafaly an'lahy zany. Nefa zao io fikaraman'olo. Efa mpanakarena rangaha reny. Mpanakarena ina fa io fivelomany dia alain'lahy indray le zavatra. Ho avy eo zay sir parabasy sy ny filopoko tany. Avoaka koa anio raha talisy fa zamikozy an'izany ianao. Aze, mangala gisy ao. Rehefa maka ny siany tena dia namany mangalatra.
tsy mbola nisy niadana tamin'ny alahelo hafa. Coupé. Dans la boîte. dia izay koa no amaranako ny vaovao izao alina izao sy milan'ire mazava mbola araka amintsika ao anatin'ny fandarana songadina rehefa fioka mametraka ny veloma manaraka ny veloma toboko. Lafy ny fampianarana indray no entina ho antsika ao anatin'ny songadina androany mbola tapakandro maraina hatramin'ny iraika amin'ny folora ihany no mianatra ny mpianatra eto an-drenivohitra taorian'ny sy ny hetsika fitakiana araka ny fanazavany mpitantana sekoly natokana hanomezana lesona sy tsara ny entomodin'ny mpianatra io tapany maraina io. Tsy maintsy misy ihany koa ny fizarana entomody isan'andro mialohan'ny firavana. Mbola tsy misy fahatarana aloha hatramin'izao ny fantanterana ny fandaharam-pianarana sy ny tetiandro apetraka ao ny mpitantana ny sekoly. Hiatrika ny fitsapana voalohany ireo mpianatra amin'ny herinandro ambony ary manamafy ny fanakatonana ny vavahady-tsekoly sy ny tsy fahafahampianatra mivoaka ny faritry ny sekoly raha toa ka misy korotana ihany koa ny tompon'andraikitra an-tsekoly mitondra antsika izay songadina androany izay iantrara larsosy omegara nevzana. Nametraka lamina ho fiarovana ny mpianatra manoloana ny hetsika fitakiana amin'izay eto an-drenivohitra ny fiadidim-patry ny fampianarana eto Analamanga. Raha toa ka nahato tanteraka ny fampianarana teo aloha, efa miverina miandalana izany amin'izao fotoana izao. Mbola mianatra tapakandro maraina fotsiny ny mpianatra amin'izao ary tanterahina amin'io tapakandro maraina io ny lesona sy ny fitsarana ny entomody. Dia ny terrain Analamanga nametraka hatramin'ny 27 septambra nakaty hoe nianatra ny lycée sy ny collège. Dia nianatra foana zany ny lycée sy ny collège. Dia rehefa milamindamina ilay izy dia nianatra indray ny primaire fa ny tapany maraina ihany hatramin'ny 1:20. Dia ny tapany hariva devoir zany no alefa ataon'ny zareo any an-trano fa maraina zareo manao leçon sy ny correction aty am-pianarana. La calendrier zany tsy niova ny anay. Hoe isy évaluation bimestrielle dia anomboka ilay évaluation amin'ny herinandro ambony. Tsy mbola misy fiantraikany amin'ny fandaharam-pianarana sy ny tetiandro napetraka ny mpampianatra ihany koa ny lamina vaovao arahana amin'izao fotoana izao. Manamafy ny fiarovana ny mpianatra sy ny mpandraraha-tsekoly kosa ny mpitantana ny sekoly. Ny fandaminana ataon'ny sekoly amin'ny maraina tonga ilay zaza dia tsy miandry eo an-tokotany fa tonga dia any anaty salle de classe. Manomboka amin'ny 9 sasany izay mandray mpianatra dia tonga dia anaty sala fa tsy misy eo an-tokotany. Dia misy vavahady anankiroa vao tafiditra aty anatin'ny sekoly aty amin'ny faritra anatiny aty dia mihidy ireo dia misy mpiambina daholo amin'ireo. Dia rehefa tena misy mikorotana be dia miakatra any ambony ny ankizy dia mihidy daholo ny sekoly fa voary. Dia efa fanarahana tamin'ny ray aman-dreny rehefa misy mikorotana be any ivelany dia mijanona ato anaty faritra sekoly ny mpianatra fa rehefa milamina ny any ivelany izay vao maka mpianatra ny mpaka-mpianatra. Mbola miankina amin'ny fivoarany raharaham-pirenena ny famerenana amin'ny laony ny fizotry ny fampianarana. Dia izay akory nakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao mankasitraka antsika rehetra nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.